Tondra ny fiarabana tokolasy sy tokoavy. Nivoaka tamin'ny sary rehetra tamin'ny tambajotra sosialy io maraina io ary nampitainy ny mpanao gazety avy any Antsiranana ny tsy fahafahan'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha nasionaliny Andriamatoa Marc Ravalomanana mifampitafa sy mihaona amin'ireo mpikatroka anatin'izany antoko izany. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fametrahana izany fangatahana izany teo anivon'ny tompon'andraikitra mpanjakana ny toerana mba ahafahan'ireto mpikatroka ireto mitafa amin'ny filoha nasionaly ny antoko. Fiainan'ny antoko rahateo ny mifampizara vaovao sy mifampizara hevitra ary ararotina mifandalovan'ny filoha nasionaly ny mitafa amin'ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko. N'aiza n'aiza dia nanao izany fomba mampanao izany avokoa ho an'ireo atoko misa 200 manodidina raha ny voisa eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Saingy ity tamin'ny indray mitoraka ity dia tahaky ny endrika aniversera tany Antsiranana dia voasakana tsy afaka nantotosa izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tany Antsiranana zany dia ny tsy fahafahan'ny antoko tiako Madagasikara mifampitafa mivantana no olana ka nisakanana izany toerana izany. Nodidinina mpitandro filaminana nanomboka tamin'ny 9 maraina ny toerana izay misy ny magro trano malalaka ahafahana mandatanteraka ity fivorian'ny antoko ity. Gaga sy talanjona ny rehetra izay narainy vaovao hoe endrikininy izao. Ho an'ny zava-misy anefa hatramin'izay dia hoe tsy maintsy manao fangatahana rehefa misy famoriana tao na anaty trano na amina toerana voafefy manokana na io an-dalambe. Ka samy efa nataony ny antoko tiako Madagasikara na ny fanoherana avokoa izany rehetrarehetra izany tahaka ny seho teto Antananarivo ohatra. Nanao fangatahana anaty trano, nanao fangatahana anaty toerana izay mihidy fananan'olona manokana kanefa tsy azo nalalana izany. Misy ara fotoana milaza ny amin'ny hoe tsy nahazon-dalana ny fanaovana fivoriana na fakakevitra izay ataony ny mpanohatra. Dia ho an'ny fifanajan'ny androm-panjakana sy fifanajan'ny manam-pahefana toerana dia misy ihany izany fangatahana izany, saingy tsy nahazom-balina izany fanorarana. Izany no entintsika iresahana anatin'izao adevitra izao, fandalinana ny amin'ny hoe ny demokrasia mihitsy no tena voaitsakitsaka, voaososy ary tena hataony izao fitondrana izao ho tsinotsinona. Rehefa miresaka demokrasia manko dia miainga amin'izao isam-batan'olona, miainga amin'ny fahalalahana maneho hevitra, miainga ihany koa amin'ny alalan'ny fahalalahana manao fivoriana sy fahalalahana mivezivezy. Dia mbi ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe tahotra indray ny ho an'ny fitondram-panjakana ny mety ho fatahorana fa mety hisindray na mety fikasana hanonga-panjakana na mety mikononkonona zavatra hafa inona indray ny antoko tiako Madagasikara. Ny antoko anefa dia tsy miafina fa manao fanambarahana isan-taona amin'ny déclaration d'existence ny amin'ny fijoroana izany antoko tiako Madagasikara izany. Ary ao anatin'ny lalàna mifehin'ny antoko mifehin'ny fanoherana ihany koa raha ohatra ka hitarintsika makany amin'ny fanoherana ilay satria efa nijoro nilaza ho mpanohatra ny antoko tiako Madagasikara dia ny anaovana ny éducation citoyenne na ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fanentanana ireo mpikambana ao anatiny. Zany fanentanana izany dia fampahafantarana ny vaovao eo anivon'ny foibe na nasionaly ary fizarana ihany koa ireo lalan-tsotra na lalan-kevitra izay zoran'izany antoko izany. Ka rehefa misy ny fotoana fandalovan'ny mpikatroka amin'ny birao politika na ny filoha nasionaly dia heverina ho rariny sitsiny ny fifampiresahana amin'ny mpikatroka. Tena mana-porofo indray ny zava-misy tany Antsiranana iny fa tsy mahazaka demokrasia ny fitondram-panjakana. Ary raha tsorina ny adevitra dia hoe misy trangan-javatra izay mampitahotra mafy ny fanjakana ambadika izao famefena ny antoko tiako Madagasikara sy ny mpanohatra tsy haneho hevitra izao. Apetraka ny fantaninany hoe mandra-paharoviana no andefitra ny mpanohitra na ny antoko amin'izao fanitsakitsahana ny zo fototra, ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana mivory ary ny endriky ny demokrasia ray manontolo izao. Indraindray dia misy mieritreritra mihitsy ny amin'ny hoe tsy mba fanambaniana intsony fa efa endriky ny fanomphana ankolaka izao satria ninona napetraka ao anatin'izany adevitra izany na mangataka lalana na mampahafantatra
na manao ankitsirano zany hetsika zany antokotiko Madagasikara de tsy azony rariny hatrany zany eo anatrehany fitonam-panjakana zay mampiseho ny akanosana politika ankehitriny. Raha ny fantatra dia hiazo any Mahajanga indray ho an'ny fankalazana faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara izany antoko izany. Rehefa teto Antananarivo nakalaza tamin'ny fomba ofisialy de andrasany rehetra indray zay hitranga any amin'izany faritany Mahajanga izany ny amin'ny hoe hahazo alalana malalaka hanao fampiratiana sary ve ny antokotiko Madagasikara sa horarana indray tahaka n'izay zava-misy any Antsiranana. Ny any aza mbola tsy resaka fankalazana ny faharoapolo taona fa fifanankalozan-kevitra fizaram-baovao tsotra kanefa dia efa hiarany ny antsodray ny antokotiko Madagasikara. De mbola mitodika hatrany any amin'ny rafitra mpampiatra ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny ACDD ny rehetra. Mitodika hatrany eny anivony filakevitra ny fampihavanana malagasy sy ny FFKM sy ireo rehetra zay afaka mijoro hiteny hary handondatabatra satria zao mahazo ny antokotiko Madagasikara zao de ahapoizina ahazo ny antoko hafa. Ary zao miantra amin'ny antokotiko Madagasikara sy mmpanohitra izao de efa fomba fijery sahady ny endrikendriky ny ambiansa amin'ny fifidianana ho avy amin'ny taona 2024 fa isy anjaka tokana ary ampiasa ny fahefany ao anatin'izany fifidianana izany ka tena hanao mafy zay hipetrahany ao anatin'izany fahefany izany ka na inona fomba rehetra ampiasana ny hery sy ampiasana ny lalàna ary ampiasana an'ireo ambaratongan-drafitra mba hahafana mitazona zany fahefany izany de ataony avokoa. Zany no anarina ny rehetra hijoro ary hosa manoloana ny antso-tsay samihafa. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.